miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tafahoana eto indray tsika amin'izao maraina zao. Voninahitra Jesosy irery ihany ivavaka atsika. Tompo rainay an-danitra tsara indrindra mbola verim-pisaorana mankalaza anao hatrany izay, manandratra anao hatrany izay Jesosy satria lehibe tokoa Jesosy ny soa ataonao aminay, ny zavatra asehonao aminay, ny zavatra Jesosy ampalalanao anay. Mankasitraka anao zay Jesosy, mankasitraka anao lay Tompo, lay mahay ny zavatra rehetra. Ianao lay manafaka, ianao lay manafaka, ianao no reharehanay, ianao no mpamonjy, ianao Tompo malalo. Koa indreto izay Jesosy anome voninahitra anao indray, ary ijoro vavolombelonao anambara amin'ny olona rehetra fa ianao irery ihany no Jesosy manafaka, ianao Jesosy irery ihany no mpanafaka, mpamonjy anay. Ka de isaorana ianao lehibe indrindra Tompo, efa manatrika anay sahady ianao, tendreo ny lelako Jesosy, anambara anao, itory anao ho an'ny vahoaka anao. Misaotra Jesosy, misaotra Dada malalo. Alleluia, amen. Ny jorako vavolombelona amintsika moa zany, vakiko aloha ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Jaona 5:20, andiny fa 4 hatramin'ny fa 7. Vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tonga ny mpananatra izay raiko ho aminareo avy amin'ny ray, raha tonga izy ny mpananatra izay ray no amintsika avy amin'ny ray, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray. Fanahin'ny ray mitsy zany ny fanahy masina, dia izy no vavolombelona anambara ahy, izy no vavolombelona anambara any Jesosy. Dia ny 7, ary ianareo koa dia vavolombelona anambara. Isika koa zany no vavolombelona anambaran'i Jesosy, tsy anambarany tenatsika mihitsy fa anambarany voninahitran'i Jesosy irery ihany. Satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany ny mpianatra ny tenin'i Jesosy eto, fa isika koa izay maharitra manaradia azy hatramin'izay nanolorantsika ny tenatsika, dia itsika ihany koa no lazain'i Jesosy eto ho vavolombelony. Alleluia, ho vavolombelony. Ka nijoroako vavolombelona amintsika zany dia ny Delivrance izay nataony Tompo tamiko omaly sy ny maraina eo. Omaly aho efa natsapa nandoa. Halleluia. Nisy fanafana nataony Jesosy zany, nisy Delivrance nataony Jesosy tao. Ry havana, tsy foana akory ny fikelezanao ainao amin'ny Tompo. Io lay prix à payer. Gamba nanomboka vavaka teto aho efa 1 mois gamba zay. Ny vavaka sy Delivrance ataontsika, ny vavaka de combat spirituel. Tsy ataontsika foana akory lay izy, fa misy bitsika ao, misy tanjona atsika ao. Hoe Jesosy anafaka atsika, Jesosy anafaka zay rehetra mbola mety mamatopatotra atsika, mety tsy fantatsika le izy, fa Jesosy mahalala. Dia ao anatin'ny vavaka zay ataontsika, ny combat ataontsika, Jesosy miditra tsehatra. Amen. Aoka atsika zany tsy hijery an'ity nofontsika ty, ty vatantsika ty, tsy hijery an'ity tsika. Halleluia, amen. Nisy fotoana efa nijoro vavolombelona teto za ny am'izay, tamin'ny fiainako teo aloha,
fiainako tao aloha zay tao anatin'ny fijangajangana be dia be maro, tao anatin'ny fiovana lehilahy isan-karazany. Mety maro, mety misy mbola tsy mahalala ny fijoroana vavolombelona, mety misy mbola tsy naheno dia hoazavaiko fohy tao anatin'ny fijangajangana fivarotan-tena ny fiainako. Amen. Fa Jesosy no nanafaka avy any, Jesosy namonjy avy any. Zay le fijoroana vavolombelona, zay le vavolombelona Jesosy. Raha vao tsika mijoro vavolombelona de vavolombelona lay nanafahany Jesosy atsika. Jereo fotsiny ny fijoroana vavolombelona zay nataon'ilay lehilahy feno devoly. Ndehana hoy Jesosy ianao mandeha de lazao amin'ny olona zay rehetra nataoko aminao. Izay nataony Jesosy aminao no lazao amin'ny olona. Rehefa tsika mitory amin'ny olona de le fanafana, le nazava ngeza be nataony Jesosy aminao. Izay le vavolombelona. Izay le vavolombelona velona ianao. Zavatra tena hita mivaingana. Amen. Halleluja. Jereo amin'ny fanafana rehetra nataony Tompo tao amin'ny Baiboly de ny fijoroana vavolombelona ataon'olona de le zavatra ngeza be nataony Jesosy ho an'ilay vehivavy Samaritana, ny nanafany azy ny filazany, ny amin'ny toetrany, ny lehilahy rehetra ny voova tao aminy de nanafany Jesosy azy ka tonga nitarika olona maro ao Jesosy izy. Halleluja. Le fiovana aloha voalohany indrindra ny joranao vavolombelona. Amin'izay fotoana zay tsy voninahitry ny tenanao fa voninahitry ny Jesosy. Raha ianao ny sitrana na rary efa tsy afaka nanao ninona intsony, tsy afaka nitsangana no sitrany Jesosy, amin'izay fotoana zay ianao mijoro vavolombelona ho voninahitry ny Jesosy. Amen. Etako tsy hijoro vavolombelona ho an'ny tenako fa ho an'ny Jesosy. Ho an'ny Jesosy. Tsy ataotaontsika foana le vavaka tsy miaro tory isan'andro tsika. Miaro tory isan'andro zany ane ery no miala. Ka ho an'izy ary ny aretatsika tory ho an'ny Jesosy. Voninahitra ho an'ny Jesosy fa tsy ho an'ny tenantsika mihitsy. Halleluja. Tsy hoe zany tena mahay mivavaka be, na zany tena masina be, tsy izay mihitsy. Fa izay le hoe prix à payer. Amen. De tamin'izay fotoana zay tamin'ny fiainako tany amin'izao tontolo zao zany de tao amin'ny rendrarendra maro isan-karazany de nisy lehilahy anankiray fa zaho tsy nalala fa tatsy aoriana nampahalalany Tompo anahy le izy vao fantatro. Le lehilahy zany dia tao anatiny mety ao amin'ny membre occultisme izy, mety ao amin'ny membre franc-maçonnerie izy, mety sataniste izy, tsy haiko hoe inona ny place misy azy fa ny zavatra nitranga zany mba angoiko amin'ny zavatra tokana. De rehefa avy nanao an'ilay zavatra efa fantanareo anatin'izay dia nalainy ny kapoty, zafady amin'ny fomba fiteny amin'izay azoantsika azy tsara. Nalainy le kapoty de nentsiny ataonao inona ho iny, misy zavatra ilaiko azy. Mitandrema antsika amin'ny fijangajangana ho antsika tanora, ianao zay miainao zao vidéo zao, mitandrema amin'ny fijangajangana satria tsy fantatrao na ho tojo olona mpanao fanafody ianao, mpanao mazia ianao, fa vita ny momba ny fiainanao raha tsy manana an Jesosy ianao. Potika. Halleluja. Jesosy rery ihany no manafaka antsika ao anatin'izay. Amen. De tamin'izay ny voavalela olona mpanao 400 daholo ny arako. Olona mpanao 400 ny olona milalao fanafody be satria nahazoany ona ma zany hoe hery pouvoir ary ihany koa laza olona stara be fa miafiny izy zany mandeha zany hoe salany hoe misy zany sacrifice ataony amin'ny alalany fiovaovan'ny vehivavy ao anatin'izay. Halleluja. Ka mila mitandrina antsika fa ao anatin'ireny tsika tojo devoly. Mety olona ihany izy fa devoly. Halleluja. De rehefa tateoriana zany nanambarany Tompo hoe le lahy hitanao satria tadidiko le izy de ny fonako tamin'i Jesosy
tomany tam'izay tonga de ohatrany mpanay masina nampatsiana ny tomany de ny bebaka am'le izy de Jesosy hoe iny kapoty ny entinino izy de ny ranonivinao no nalainy satria tsika tam tsy fahalalana nanao an'izany daholo tsisy anao zao za tsy nanao an'izany za tsy zao fa fanafahany Jesosy de efa tsy am'izay tsony ny fiainako eto efa tsy ao anatin'izany tsony fa fiainako teo aloha no tantaraiko hoe hitondrako an'le fijoroana vavolombelona. Halleluja. Ho voninahitra ny Jesosy. Ny ranonivinao izy tompo izy ny fanahy masina no nalainy. Zany hoe iny ranoniviko iny no kapiteren'ny fiainako. Halleluja. Ka tsy ho afakafaka foana. Ka tsy ho afakafaka foana raha tsy miditra amin'ny combat ianao hanafahany Jesosy ny fanahinao any. Amen. De ta teoriana ngamba efa enimbolana 7 volana lasa zay de nisy fotoana nanaovan'ny tompo Delivrance an'io lelako io. Ngamba zao nitokana koa tam'izay. Delivrance an'io lelako io. De hitako amin'nofy misy zavatra matevina be amin'io lelako io. Matevina. Halleluja. Zay mahatonga antsika tafalatsaka milainga foana, tafalatsaka miresadresaka foana, amin'ny kritika, amin'ny fosafosa, amin'ny fanenjehana olona satria misy zavatra nalain'izy ireo mihitsy ao aminao. Kanefa kosa tsisy afaka hanafaka atsika afa-tsy Jesosy rery ihany. Amen. Tamin'io fotoana io rehefa ao anatin'ny nofy aho hitako maka an'le izy, asain'ny tompo maka an'le izy maka an'le izy de rehefa avy eo eniko ny feo miteny hoe mbola ataoko délivrance indray mandeha anao amin'ny lelanao izy mbola misy mila atao délivrance de taitra aho tam'izay. Taorian'iny hitako hoe nisy fiovana mihitsy aho nisy fiovana matoa Jesosy miasa, matoa Jesosy nampiseho de izy nitratsehatra. Izy nitratsehatra. Halleluja. Ka eto am'izay zany nanomboka nanaovantsika vavaka sy délivrance combat teto dia omaly zany eo natsapa nandoa zao omaly nandoa tena nandoa. De ny faharoa zany ny maraina io rehefa natory aho avy ny vavaka zay tamin'ny alina nanomboka tamin'ny 10 hatramin'ny 4 latsaka nomboka tamin'ny 12 ny vavaka fa ny témoignage nanomboka tamin'ny 10 eo na miraika amin'ny 10 hatramin'ny 12 nanomboka ny vavaka hatramin'ny 4 latsaka zay nijanona voninahitra ho an'i Jesosy de nanatory ke zany eo atory aza de foazo Jesosy rehefa amin'ny 5 sasany de jereko ny lera amin'ny 4 sasany ao ny fo zany hoe 30 minutes eo fotsiny natoriko. Tamin'ny 4 eo zao natory de tamin'ny 4 za natory io nisy zavatra eo amin'io lelako io zavatra maimbo be hitantsika salan'ny fofona goudron reny, le fofona goudron le ao an'le fofona goudron voamboarina reny de salan'ny misy zavatra matevina indray le zavatra matevina, le zavatra matevina ohatrany mipitika amin'le lelako de za nisy situna an'le izy atraty amin'ny lanilaniko nisy tomboko ina zavatra matevina tena eniko amin'ny orona le izy de nanitona nanala izy taitra za satria taprès-midi io de fa eniko Jesosy eniko fanahy masina hoe idélivrer anao mizavatra hafahany Jesosy idélivrer anao. Halleluja. Amen. Ka voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany satria eniko mihitsy niala hatramin'ny lanilaniko ny zavatra nesoriko. Amen. Ireny le fanafana ataon'i Jesosy physiquement amin'ny nofo le izy fa tena eo Jesosy manafaka antsika manala le izy de rehefa ny fo avy eo de mahatsapa zao léger, mahatsapa zao ohatrany hoe maivana zany misy zavatra ngezabe ohatrany afaka. Amen. Riavana tsy foana ny fikelezanao aina, tsy foana ny vavaka zay taonao
koa mahereza. Mety tsy eo no eo nanafany Jesosy anao, tsy eo no eo fa mandeha araka ny fotoana, arakaraka ny faharetanao jereny Jesosy, arakaraka ny fahazotoanao jereny Jesosy. Zany rehetrarehetra zany mikonte, zany rehetra jerena hoe atraiza ny fiezahany, atraiza ny fahazotoany mitady avo i Jesosy. Ao anatin'izay dia manafaka antsika Jesosy. Tsisy afaka manafaka antsika ry havana na mpanompon'Andriamanitra. Ambarako amintsika eto fa ny fametrahan-tanana dia mpanompon'Andriamanitra tahaka anao ihany koa izy fitaovana. Fametrahan-tanana ilayntsika. Misy olona mety hametrahan-tananao dia miala le devoly fa afaka miverina ihany koa. Fa angatao Jesosy mihitsy, Jesosy mihitsy anafaka. Fa rehefa Jesosy no manafaka, afaka ianao. Haleluya, afaka. Amen. Ka matoa ianao miditra mivavaka, miditra combat spirituel dia mitady fanafahana. Ny tenanao aloha vaho fao ny an'ny hafa. Amen. Ny taterandreo satria eniko ny feo tamin'izay fotoana izay ny teny fanahy masina hoe mbola anao Delivrance ianao indray mandeha amin'ny lelanao, mbola mila atao indray mandeha. Tanteraka izy tamin'ny maraina io dia hitako hoe ny zavatra nesoriny tompo mihitsy tao. Ary ny teny koa izy tamin'ny folakandro tamin'ny omaly hoe anafaka anao hidelivre anao. Haleluya. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ho azy hatramin'ny taolandritra ho mandrakizay dia mampahery antsika rehetra azoto hatrany an'i Jesosy, tsy hiala amin'i Jesosy. Et que Dieu vous bénisse. Tahiny tompo daholy. Amen.